taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Tsenezo ny faran'ny volana febroary lasa teo polina misy 007 no traboina tao amin'ny distrika amin'ny Marvoay ary fototra fitrasa sy volomaro no simba. Rehefa nahary toromarika avy amin'ny BNGRC ny FID dia natomboka ireo asa vonjivoina. Dobo ny trano, dobo rano ny trano, simba. Narary ny tongotrako dia mivonto be. Dia sahirana namorony entana tao an-trano, sasany tsy voaorona dia mivaravarankely ny tranoko simba dia avoaka ny rano tao anatin'ny trano le entana sisa tavela. Ka sahirana ka dia nisaotra ny FID tondra n'izao asa vonjy aina namonjy anay ety amin'ny toerana misy anay commune rurale nosy nalain'olona indrindra izao fokontany Ombimena misy anay izao. Ny mamaiky anak'andrindra ny indraisana ny vola dia mba hividanana sakafo sy mba hividanana an'le vilany kely lasan-drano dobo rano tao an-trano. Ny asa vonjivoina izay fandaranasan'ny fitondram-panjakana malagasy vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ary arindran'ny ministera amponina ny fiainana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy dia natao hiatrehana ireo loza voajanahary entina anarenana ny fahasimbana ary koa anohanana ireo mponina tena marefo. Noho ny fandalovan'ny rivodoza teo taminay zany dia potika tanteraka ity fokontany iadidina ity. Indrindrandrindra ny fokontany sivy ato anatin'ny commune nosy nalain'olona zany dia potika tanteraka daholo ary dobo. Amin'izao fotoana zao zany tonga naniraka ny FID koa ny fitondram-panjakana nanao asa tana maro mba hisotrany vahoaka reo mba hoentin'ireo hamelomantena. Tahirana mihitsy tratra ny dobony rano be ny trano ny robaka rarabary maty ny tanimbary potika. Soratsika ny Andriamanitra zany mba nisy zany fandefasan'ireo n'ity asa ty taty mba nanaovanay nahavitra kely anay. Asa fanamboarana ireo lalan-kely, lakan-drano sy toha-drano no natao ahafahan'ireo mponina mifamezivezy indray. Aharitra 20 andro ireo asa fanamboarana ary andraisan'ny mpisiratra ka 9,000 ariary isaky ny andro iasana. Tao anatin'ny fahasairanana adi-tsaina zany zay hoe ahoana ny atao no tonga ny fitondram-panjakana nandefa ny FID zany aty amin'ny commune nosy nalain'olona mitady toka sendra vato zay ary dia rehefa natao moa hoe fijerena ireo tetikasa zay ho tanterahana dia nafapoanay tokoa ny fisafidianana. Dia io moa zany no safidiany be sy ny maro atao kojakojaina amin'ny alalan'ity tana maro zay ka dia makasitraka ny fitondram-panjakana zay.